Hifarana amin'ity taona 2024 ity fandaharanasa Fanoitra na prospéré izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsin'ny FIDA vola rehefa nisehatra nandritry ny 13 taona tamin'ny fampiroboroboana famokarana sy ny fandraharahana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Nanatanteraka Atrikasa ho Tomban'Ezaka sy Fanjohina Ireo Asa Vita isaky ny vondromparitra ny fandaharanasa ka natao ny 15 febroary 2024 tao Tomasina ny amin'ny Faritra Analanjirofo sy Atsinanana. Manao ny tombana mba ahafahana maka tsoakevitra maka lesona amin'izay lafiny maromaro tokony hijerevana izay tsoakevitra izay toy ny hoe ny nampamaripototra ny andraikitra napetraka taminy iny zany le hoe pertinence n'ilay mission nakinona tamin'ny programme mihitsy zany zao Atrikasa zao afahantsika araka lazaiko teo mahazo an'izay tsoakevitra sy ny lesona zay na ho an'ny rafim-panjakana na ho an'ny mpiara-miombonantoka tsy voatery ho ny FIDA ihany fa na ny mpiara-miombonantoka hafa dia mety heverina fa ampiasa izany antotakevitra zany ho amin'ny famolavolana tetikasa vaovao fampandrosoana na koa ireo tetikasa mbola eo andalam-panatanterahana zany dia afaka ihany koa maka an'izay tsoakevitra zay arak'izay azo atao. Nisy ny fivoarana teo amin'ny fiahian'ny sy ny fari-piainan'ireo tantsaha isapatra izay sitraka amin'ny fandaharanasa. Songadigna ny vokatra azon'ny tantsaha atao ireo antoana satria raha ndray taoko hoe filière vitsivitsy santionana amin'ilay filière izay nitoanan'ny prospéré raha tsy tenitsika ny resaka filière huile essentielle izay taoko hoe filière izay niaina ny tantsaha sy mpamokatra tegna Analanjirofo hatramin'izay satria io zany huile essentielle Jirofo io fa nahazatra olona taty tamin'ny velon-tenany kanefa zany tao ireny tonga izay nataon'ny prospéré nampiditra n'le alambika amélioré dia niakatra ny vokatra ny enany fempotoana hagnodignana ny ravin-jirofo ho loha menaka ny egna ny fampiasagna kitay izay andrahoagna an'ilay ravin-jirofo dia hita zany hoe nisy vokany tsara niakatra ny vokatra mahazo vokatra tsara raha taloha zao ny tantsaha izay magnodigna loha menaka izay magnodigna ravin-jirofo loha menaka zany ho an'ny vilagny araiky dia eo amin'ny 3 litatra no azony 20 adiny be zao izy no magnody anazy mahandro anazy tao reny nampidiran'ny prospéré n'ilay alambiky amélioré dia agnatin'ny adiny enigny izy dia mahazo eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 6 litatra eo ny huile essentielle azony dia hitanao amin'izay fa misy vokany tsara ho an'ny tantsaha izy dia hita ny fiantraikany tsara ny atsara ny velon-tegna maro zany zay ireo zavatra hain'ny tantsaha zay nahazo tonga tamin'ny prospéré tsy vitan'ny teknika mpamokarana foana fa jusqu'aty amin'ny resaka arabarotra fandraharahana arabarotra magnatona an'ireo ataontsika hoe opérateur du marché efa hain'ireo tantsaha rehefa niasa nandritry ny 7 taona tato amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo fandaharanasa dia tokantrano misy 2,750 no nahazo tohana tao amin'ny faritra Atsinanana ary enina amin'ny 70 amin'ny 3 tao Analanjirofo.